Sarijavina avona tsy azondriky miangavy anao ampanajana Andriamatoa filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina mba handray ny fitenenana. Ry malagasy namana mpiray-tanindrazana manerana ny nosy, ianareo rehetra manatrika itony amin'ny fofeny fitiavana no iarabako ny ambany lanitra tratry ny asaramanitra. Arabainy ianao ry Madagasikara, tanindrazanay, tianay ary maminay. Tsy diana ihany koa ny isatokantrano ka tolorako ny araba feno hafaliana ara-pitiavana. Arabaina indrindrindrindra ianareo filoha alin-dahy tandroka ary mivozona satria fetinareo manokana ihany koa ny androany. Koa eto ny tenako dia manohy fisaorana sy fakasitrahana feno ho anareo filoha alin-dahy malagasy sy ankanavaka, ho anareo polisy-pirenena, ny mpiaro ny rano sy ny ala, ny mpandra rano fontsy, ny mpamonjy vono sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fahombiazany matsy rehetra ny totosana manerana ny nosy izay nentsika nankalazana ny faharoa amin'ny 50 taona ny niverena ny fahaleovan-tena. Hita sy tsapa tokoa fa dia tsy nitsangamenatra ny vahoaka malagasy tao anatin'izany fanatotosana ny fahakalazana ny faharoa amin'ny 50 taona ny niverena ny fahaleovan-tena izany. Tompoklasy sy tompokovavy, niverina ny fahaleovan-tena antsika tamin'ny taona 1970. Fahaleovan-tena, teny mavesa-danja, teny sarobidy, manana ny lanjany manokana ho antsika taranaka ankehitriny. Satria ny kiry, ny tolona, ny aritra ny mafy, ny ady ireo ray aman-drenitsika, ireo razantsika. Eny, namoy ny ainitsy azo vao nahazo izany fahaleovan-tena izany isika. Ny fahaleovan-tena ny fototra lehibe izay iorenany ny fiandriana-pirenena. Ny fandriana-pirenena no miteraka ny am-po-pirenena ary ny am-po-pirenena no ipoirany ny fitiavan-tanindrazana. Roa amin'ny 50 taona atsio aoriana kosa nefa dia mbola maro ny ezaka tsy maintsy ataontsika mba ho tena aleo tena tanteraka isika malagasy. Dia ny fahaleovan-tena eo amin'ny fanapa-kevitra amin'ny hoavin'ny firenena fa tsy ho terena lavo zao amin'izay ho tokony ho atao. Dia ilay fahaleovan-tena ara-toe-karena, dia ilay fahaleovan-tena ara-toe-karena fa tsy iankina intsony na iankina lavo zao avy amin'ny any ivelany. Satria izany ny tena fahaleovan-tena izay vao tena azo lazaina fa mahaleo tena isika malagasy rehefa ho tanteraka ireo zavatra anankiroa. Tsapantsika tsapanao ary tsapako fa afaka atao tsara zany raha miaraka amin'ny salany rehetra. Afaka atao tsara ny mamorona arena amin'ny alalan'ny arenantsika satria ananantsika ny arena ambonin'ny tany, ny arena ambanin'ny tany sy ny arena an-dranomasina. Lova be
tsy pesipesena izany lova ananatsika izany. Mba tongavana amin'izany anefa dia mila miray fo, mila miray saina ary miray feo an'ny tanindrazana ny rehetra. Tsy ho avelantsika sanatria ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika ny firenena. Tsy ho avelantsika ary tsy hanaiky ho zarazaraina isika, tsy hanaiky ho ampediana ihany koa. Tsy fotoana ny fifanenjehana tsy ahitana vokatsoa izao. Tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny ihany koa, fa fotoana ny fifanomezan-tanana, fotoana ny firaisan-kiny, fotoana ny firaisan-tsaina ary fotoana ny firaisan-po. Samy mierytsika rehetra fa ilaina maiky, ilaina aingana ny famahana ny olana eto amin'ny firenena. Fa ny tena zava-dehibe dia ny famahana ny olana maharitra ary ny fanomanana an'izany Madagasikara izany afaka 10-20 taona manaraka, mba ahafahan'ny Madagasikara mandroso ao anatin'ny filaminana araka ny tokony ho izy, mba tena hipetraka eto amin'ny firenena ilay filaminana maharitra ary ny siny ny fifanimpiasam-parahefana ara-demokratika ahafahan'ny mpiarabelona mibanjina ny tena fampandrosoana. Izany rehetra izany no tanteraka izay isika vao azo lazaina fa tena maleo tena tanteraka i Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Ny faniriako ho an'ny tsy firenentsika ity dia mba tena hitombona ara-politika maharitra i Madagasikara, satria tsy misy mihitsy fampandrosoana afaka atao raha tsy mitombona ara-politika ny firenena. Ry Malagasy namako, ho an'ny Madagasikara tanindrazantsika no angatahako amintsika rehetra, isika rehetra tsy ankanavaka, mba ho iray ny feontsika rehefa firenena, rehefa i Madagasikara no resahana. Ny tanjona kendrentsika, ny tanjona ledavintsika dia iray ihany, fa indrindra ny faniriantsika dia mba ny anampy fa tsy ho ampiana intsony isika, ny ampindrana fa tsy hindrana intsony isika, ny anelanelana fa tsy ho elanelanina intsony isika, ary indrindra ho modely fa tsy ho saziana intsony i Madagasikara. Androany dia te hifampizara aminao androany fa izany no mibaiko ahy isan'andro amin'ny fitantanana ny firenentsika. Izany indrindra no naniraka ahy hitady vahaolana maharitra ho an'ny Madagasikara ho an'ny taranaka faramandimby. Ary araka ny efa nolazaiko mbenimbieny dia ny hoe naizanaiza hoy aho, misy fanafody anasitranana ny aretin'ny Madagasikara dia vonona ny tenako hikatsaka izany. Efa nampiseho izany hatramin'ny ela aho, satria ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko hatramin'ny fihetsiky ny tena. Izay indrindra no anaovako ansoavo androany ho an'ny tsiraray avy, mba tena hijery ny tombotsoa amin'ny firenena isika, satria i Madagasikara no tokony ho avotana androany. Ny vahoaka no mila famonjena ankehitriny, ny firenena no mila fanarenana maharitra, fa tsy tsika mpanao politika sy tokony andraikitra indray no lasa sakana sanatria. Tsy tokony hipetraka olana sy hoeta mavesatra ho an'ny firenena isika, fa tokony ho modely sy vahaolana ho an'ny taranaka faramandimby sy ho an'ny firenena. Ny faniriako ho an'ity nosy tsika ity dia mba i Madagasikara no mandroso indrindra aty amin'ny ranomasimbe Indiana, ary hiadana
iadana tokoa ny mpiarabelona rehetra ato aminy araky ny ira-pirenentsika manao hoe iadana sy ho finarika iadana sy ho finaritra sambatra tokoa izahay raha toa ka tena aoponao izany raha toa ka tena fanirinao izany ho an'ny firenena ho an'ny taranaka faramandimby dia hiaraka iredina an'izay isika iadana sy ho finaritra sambatra tokoa izahay teaka mampilomany tanindrazana tokolasitodivavy misambatra tokoa ny mpiarabelona rehetra eto Madagasikara ary joro hitraka ny firenena fa tsy hitanondrika itsony matoky izany isika matoky izany aho ary matoky izany ianao ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra masina ny tanindrazana misaotra tompokilà mankasitraka tompokivavy Kasitrantsika Andriamatoa filohan'ny tetezamita eo am-pitsanganana ihany sady tohizantsika ny tehaka asaintsika ampitiavana izy mivady hiazo ny toerana natokana ho azy ireo hitsangana hatrany isika anemitra voninahitra azy ireo mandritra ny fotoana akanesany eny amin'ny toerana